Fangaraba antsika rehefa malalatra ny alahady faharoapolo anatin'ny trinité ity. Latsa soatsika n'Andriamanitra no ny famindram-pony sy asan'ny mahagaga eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Ny bokin'ny Salamo fahadimy amby efapolo amby zato ry avy. Salamo fahadimy amby efapolo amby zato. Rehefa itsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy amin'izany Salamo fahadimy amby efapolo amby zato zany. Andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ihany no vakitsika ry avako. Higratsika ny Tompo, ho fihetsekotsika noho ny famindram-pony sy ny fitiavana eo amin'i Jesosy. Salamo fahadimy amby efapolo amby zato ny andininy dimy voalohany. Ampitomboana amin'ny randrakariva ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avamany aman'antsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Aoka hitsangantsika ry havako hitera sy hanomezonahitra amin'ny Tompo. Hanandratranao ry Andriamanitra mpanjaka, tsy ankalaza anaranao mandrakizay. Ankalazanao isan'andro sy hitera anaranao mandrakizay. Lehibe Jehovah ka tompon'iraina indrindra, ary tsy takatry ny saina ny fahalebiaza. Mitaranaka reka samy mitera ny asanao amin'izay mandimby azy, sy anambarana isanao lehibe. Laza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saintsaina. Amen. Tokoa zany tombokira-panahy zany mety nendera sy mankalaza anao zao fitaovavahana ombonanay fitandremana izao eo trano. Iza moa zay tompo afaka hijoro anatrehan'ny fahamasinanao. Fa noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao dia velona trapa-monjeny zahay. Ary idiranay anao sy hanomezana voninahitra anao zany fahavelomana tombonandro omenao anay zany. Manome tombonandro anay ianao. Fa anaty zany tombonandro omenao anay zany koa tompo dia manetoky anay ianao fa ho Andriamanitra. Andriamanitra ny fahasoavana, Andriamanitra ny fifaliana ny isan'andro. Migadana ny herinandro vaovao, indrindra izay tonga midera anao, mankalaza anao, manome voninahitra anao. Ary amin'izay rehetra ny mety nampalahelo anao, nampalahelo ny namanay, na zavatra nandrasanao taminay, nandrasan'ny namanay tsy efanay, tsy vitanay, nangatahanay famelan-keloka. Fa mety iza hanavao anay, mety iza hitahirana amin'ny fahamasinana hatramin'ny Tompo. Ary dia izay rehetra ataona eto dia aoko voninahitra tsy namanay ihany. Ary na iza ny tiany ity Tompo hiterana sy hanomezana voninahitra ny anaranao hatreo zany ny amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen.
okipetraka ny fianana. dia tonga eo amin'ny filazanan'ny raharan'ny fiangonana isika miandrandra famonjena ny mila indray zany famonjeny atsika fifaliana tsy talany raha dika ka dia mila ny mahony tena ny famarinana ny tenekeny ny toe-panahy manaraka ny sitrapony ajanony ateo reny lonolony ny firaisakiny ilaina mba ho tanana fizany indrindra ny entina ny manana ny asa tsara tao amin'ny pastoana dia tena fingelaina n'ilay finoana dia reto ara ny asa tsara atolotra ny tompo atsika avy amin'ny sampana asa fitoriana ny filazantsara rantsana sakaizan'ny vehivavy
ny barahoan'ny rantsana vehivavy sakaiza eo anivon'ny AFF Fohibe no miantso antsika AFF sy ny Dorcas isam-pitandremana anatrika ny fivoriam-be amin'ity faran'ity taona ity. Izany dia tanterahana ao Ambatomena, FJKM Ambatomena, ny zoma fahafito amby roapolo ny volana Novambra ho avy izao, manomboka amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny 12 ora. Ho antsika eto Ambohidately dia manana anjara amin'ny famakinan'ny tenitsika dia ny testameta taloha. Avy amin'izay rantsana izay ihany dia faly manasa antsika amin'ny sakafo fifaliana ny sabotsy fahavalo amby roapolo ny volana Novambra ho avy izao ao amin'ny akany FJKM Ambatomena manomboka amin'ny 12 ora sasany atoandro. Mba hamora ny fandaminana dia ny zoma 13 ny volana Novambra ho avy izao ny farafanaterana ny vidina bie. Avy amin'ny Université FJKM Ravelojona. Mahay zavatra rehetra aho ao amin'ilay fampahery ahy. Noho ny fitahian'ny tompo dia feno 5 taona zao ny itsanganana ny Université FJKM Ravelojona sampana fahasalamana rehefa namoaka mpianatra nahazo lisansa miisa 970. Koa dia fifaliana ho anay mampandray antsika fa misokatra ny fisoratana anarana ho amin'ny taom-pianarana 20 raika amin'ny 20 avy amin'reto sampam-pianarana misy ireto dia ny infirmier anesthésiste, ny infirmier généraliste, ny technicien de radiologie, ny maïotique na ny sage-femme. Ny mpianatra ho raisina amin'ny taona voalohany dia ireo manana ny mari-pahaizana baccalauréat. Ho raisina ho taona faharoa kosa na ny LB avy hatrany ireo nianatra teny amin'ny toeram-pampianarana ambony momba ny fitsaboana ka nahazo ny salanisa faran'ny taona S1 sy S2 mahery ny 10 amin'ny 20 kanefa tsy afaka miditra L2 noho ny toerana voafetra. Toy izao kosa ny avy eto toerana avy amin'ny fiandreketana fandrarana sy mpiasa dia iangaliantsika anamarina ny lisitry ny taranaka efa mipetraka ao amin'ny fafanao ivelany ao. Efa azo raisiny ambaravarana ihany koa ny valokon'ny taranaka. Ny avy amin'ny sampana sekoly Alahady rantsana feotantely. Ilazany sika fiangonana fa ny feotantely dia hiditra hianatra ny sabotsy ho avy izao ny faha-4 ny volana Novambra manomboka amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 4 ora aty am-piangonana. Samy mifampilaza ary mandray mpianatra vaovao ny feotantely. Ny avy amin'ny zanaparitra Getsemane antsointsika amin'ny fivoriana andaminana ny tsenabe ny taranaka ka andefa solotena ary ho tonga ny sabotsy faha-4 ny volana Novambra ho avy izao manomboka amin'ny 2 ora sasany ao an-tokantranon'ny Joelso Entosy Atapy-Tanàna. Mbola avy amin'ny zanaparitra ihany fa ny zanaparitra Tiro dia ivory ny zoma 13 ny volana Novambra ho avy izao manomboka amin'ny 9 ora sasany hariva ao an-tokantranon'Andriamatoa Ramanantoanina Ivan sy Ramatoa Sandra ao Ambohidavelona koa dia samia ny fampilaza. Ireto kosa indray ny samihafa. Fiantsona fanambadiana izao ny fiantsona faharoa. L'amour pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Madame Ramarmisa Clarisse, Monsieur et Madame Ramarmisa Naina et Voangi, d'une part, Monsieur et Madame Razakarbunmami et Annie, Monsieur et Madame Ramanjapson Tahiri et Lina Razakarbunnarinda, d'autre part, sont heureux de vous faire part du mariage de leur petit-fils, leur nièce, sœur Mathieu Ramarmisa Ralamtsurufu et Zarasu Andiana Razakarbuni le 21 novembre à 10h au temple FJKM Ambohidately. Ary amarana nandrarany fiangonana dia filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay ianareo ny fodimandry ny malalanay Razana John Solofo Dofetsy ny alakamisy faha-5 ny volana Novambra lasa teo rehefa nivahiny 7 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Ravony Arso Louise, ny zanany
raha fieferan'ny tsiarotsy doriska sy lalaina mianadahavy nofiny dia hiala ao antranony ao amin'ny 67 avaratra andrefana ny alatsinainy fa 7 ny volana novambra amin'ny 12 ora ary entina amin'nay zamboninahitra an'Andriamanitra eto amin'ny FJKM Ambotantely alohany ametrahana azy amin'ny fahasandrasany Ambatondratrimo vinany ampitatrafika. Isika fiangonana dia anatanteraka ny fampahirezana amin'ny fianakaviana aoriana ny fampivavahana ka amin'ny 12 tsika ny famotona dia eo amin'ny FJKM ao amin'ny 67 Salema 67 hektara no ifampiandrasantsika. Dia toy izay ny raharaha voaraha eto am-pelatanana ho an'Andriamanitra reny ny voninahitra. Misaotra androny Silimanfirenena nafandarana na mafantatra ny asa ihany atsika mianakavy ary dia mametana atsika am-pifaliana hiatra izany asa atao amin'ny fitiavana izany. Dia manamafy reto lafitaratra reto ny sekoly alahatra dia efa ka mianatra izao ora izao asy amin'ny akany no mianatra sekoly alahady dia mampahirantsika ray aman-dreny mba handefa nikisy ao anaty zantrana sekoly alahady zavatra koa ny anarana ny manana miazo krismasy mandra-pisiny ny fandaminana moa ny amin'ny fitaovavahana dia andrana aloha mianatra sekoly alahady rehefa miverina indray mandeha ny fitaovavahana zay vao miverina eto am-piangonana indray ny sekoly alahady arak'izay ahitany bevitra rafa mabety izany miverena fitaovavahana aminao izany driava. Dia mampahatsiaro tsika fa ny fetin'ny taranaka dia amin'ity taona ity dia ny manomboka 30 ny volana novambra ka mifarana ny rahatsy fahaeniny volana desambra. Ny tapany voalohany araka nandaminantsika bevitra rahatsy dia ny manomboka ny 9 ny volana 30 ny volana novambra alatsinainy io. Alatsinainy ny fifaliana dia soratsika n'Andriamanitra. Ny votoatin'ny fotoana moa dia mahafetin'ny taranaka azy tsy miova fa nefa koa noho ny fitokana tsangam-bato izay efafantatsika rehetra fa tsy vitatsika tamin'ny volana mety eo niaraka tamin'ny fobe dia zay tsika fiangonana vao misaotra n'Andriamanitra. Inona natao miadakadana mihitsy le misy asa atao foana mba mitoy le asa mandravavity amin'ny teny fitokanana marina. Izany dia amin'ny 30 novambra koa zany dia tonga sy tenenakavy havana 30 novambra hatramin'ny sabotsy 10 novambra 5 desambra dia any amin'ny akanjo sy tenenakavy satria any mitokana any zonan'Andriamanitra. Le alahady 1 desambra kosa eto tsika izany eto ampiangonantsika manao ny fetin'ny taranaka. Hitanareo amin'ny fanentana maro samihafa ihany hitanareo amin'ny fafanao tokotany fandaminana fampatsiahiva ny pastera. Ny 9 desambra ny alatsinainy 30 desambra tsika dia mendrakiry raha-pilazantsara iarahana amin'ny tarika izay zanatsika toam-piangonana ihany na fianakaviana toam-piangonana ihany no manao izany dia ny tarika fira solofo miay dia tongeto zany amin'ny 10 ora sasany ny fotoana mitronony ny fanosona amin'ireo ny zanatsika ny koral sy ny koral metomilary miaraka amin'izany tarika izany any 10 ora sasany kendretsika irava ny 7 ora sasany fotoana mba ahafahana manao ny fandamina fotoana riavana kendretsika mba hoajaitsika izay mba tsy dia valina loatra any 10 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sy sasany eo. Ny tarata kosinaytsika dia miaraka amin'ny tarika sotika sy ireo diakonina sy fandramina tompo miaraka amin'ny tarika sotitsika miara-misaotra n'Andriamanitra no misy hira-bavahana ihany efa hira kanto karazany ka efa hira dia manomboka amin'ny 10 ora sasany ihany amin'ny farany 7 ora sasany. Ny alarobia kosa antsika dia miaraka amin'ny mpitely zava-maneno rehetra tanatin'ny fiangonana tsy ny rehetra moa zany fa misy zato mpitely zava-maneno bebe anjato dia ny tokantrano any misy amin'ny teridoly fa misy vitsivitsy izay mpanakareta kosa miaraka amin'ny tarika jery mozika iray isika sy ireo mpanakareta maro atao anatin'ny fiangonana izay miteny izay mitsoka isan-karazany dia manomboka 10 ora sy sasany anjara miteny ramboleny zany ny alarobia. Ny alakamisy dia miaraka mitano vakodrazana tsika tia malagasy dia misy vakodrazana malagasy rahatsika indray vahintsika ny dia lajery valisy mitarika zazakanto
zay a ny fotoana indrika isehoan'lay karan'lay akany fisoran'andriamanitra fanehoana mahamalagasy fitehirizana ny fifaliana dia ny zoma kosi indray sy ny sabotsy araka ny fatatsika dia manao nitsena be ny taranasika manao nitsena be ny taranasika nataotsika zoma sabotsy izy tamity dia manomboka ny zoma sabotsy zany tsika ny zomatsika miaraka misy sakafo atoandro foana tahaka ny fanaotsika rehefa manao fiarahana tsena ohatran'ireny dia misy sakafo atoandro isan'andro ny zoma misy sabotsy misy dia misy fanetana maro isan-karazany zomatsika miaraka amin'ny farakela tsy diso sy ny dekolina sy zay atao am-piangonana kristiana dia mpiandray anjara entana mandritra ny tontolo andro ny sabotsika dia miaraka amin'ny luta sy nany mpanentana zanatsika atao am-piangonana tongea zany miaraka amin'ny kristofy no mpanentana indray kristofy lay mpanao sarimetsika atao manao pastery foana izy atao manao sarimetsika izy dia zany manentana sabotsy dia mialahatsika miara-mivavaka amin'ny vavana sasana atao am-piangonana mifarana fiarahana ny sakafo atsy amikany ny fiarahany fotoantsika fetiny tarana zay fandaminana iray efa tsy de miova loatra fa tahaka ny fanaosotoana ihany fa ny votoaty ny miova endrika kely ande tanana atsika rehetra araka zany dravako malala fifaliny io dia ao anatin' zany fifaliny zany rehetretsika azy dia ioso amin'ny fanateram-bokatra sika ny tsena be ny taranaka zay fanaotsika dia amin'ity dia eo ny fanaon'zanaparitra misy mpiambina vitsivitsy koa maneo stand atao eny parking satria ny parking kotsy marina tokana zay matoka hoe misy zavatra atao hoe dia misy tsena be zany ary dia manatika vokatsika ny farapakelitsika dia mandritra vola novambatsika mirakitra anakiray dia vokatra dia zay dikan'reto vata be reto dia tereo ala le vokatra le avako malala na le nijery izy tao fa pasa aloha zany ampaly makarony na mba nihetry ny makarony dia avana fa eny mbola kely aloha izy eo mahakoty zoma maraina dia na ny zoma maraina dia lana ndrika ho iso midy roa andro zany avana dimy vokatra kamba dia azazona le avako malala ny tsara vokatra dia mandeha manatika vokatra ty tsika roa andro tsika azazona fa roa andro nitsena be ny taranaka zoma sabotsy dia ty tsika mitsena manao zay ty fatomatsiro dia vazana vidy aloha zany raha ao mijery misy ao rahandeha mijery tao misy menaka ao zay menaka tianao misy ao e jereo krismasy vokatra ty ty tsika ao anatin'io zara efa nomanio andehatsika amin'ny fifaliana sy ny fitiavana zany voninahitra andriamanitra vita fanateram-bokatra dia tonga atsika mira dia trano fita vakosi efazato eo amin'ny fanarany eo anatin'izany reny anaovana lakitra tatazana indray mandeha ava lakatazana indray mandeha any satria efa solony vokatra ny lakitra lakafamo raha atsika anao zany amin'ny fitiavana sy ny fifaliana ry ava itsaka atsika amin'ny fofeny fifaliana ny fanateram-bokatra
Tompo Yesu zahay mankalaza sy manevonahitra ny anaranao. Ianao efa nanapatranay araka ny soratra masina. Aoka tsy hisy eo foana inatrehan'i Jehova tsy mitondra fanatitra. Ary raha fanatitra hodorana nakasitranao nataona ihany izany. Fa ny fotorotoro sy mangorakoraka ireny tsy mba ataonao tsinitsy. Koa indray izay Tompo, manavao ny fanorantenana eto anatrehanao. Mitondra izay voatsirambiny tananay amin'ny fitiavana entinay manevonahitra anao amin'ny fifaliana. Raiso ny fanorantenanay, raiso ny fanatitra tolotray, fa mitoera amin'ny kosa Jesosy ny fahatokina sy ny fanambinana ao amin'Andriamanitra. Amen. Rako malala tonga eo amin'ny fotoana izay andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra isika. Tira noforoan'ny Ravelo Gabriel ty avako zava-tso tokoa ny tsipika. Rehefa namata tantara ny tiran-kakely avako Ravelo Gabriel dia taleny malagasy voalohany, taleny collège na Ambohipotsy faizay. Ny toeram-pamanam-pitarika faizay dia teo amin'ny Topaza misy io. Ary izany Ravelo Gabriel izany no malagasy voalohany izay niazo collège izany tamin'ny fotoana azo azaina hoe isan'ny malagasy teolojiana voalohany mihitsy ity rangaha antsoina hoe Ravelo Gabriel ity. Ary tsy vitany hoe teolojiana izy fa mpianatra moa izany izy mpitandrina fa mpamorikira ihany io. Ary tsy tokony ho adininy FJK mihitsy raha tsika moa manadiny tantara zay koa tsy haiko na mavesana raha tara sy tadidy fa tokony tsy hoadinona mihitsy afako ny tantara. Ary isan'izay nanamarika ny fiainan'ny fiangonana mihitsy ity atrany taona maro izy mitondra n'izany collège na Ambohipotsy izany. Dia mpamorikira izy ary ity reperatanatsika ity dia namboary no azontsika ilaina zava-tsony fitsipika ao. Izy ravako an'izany foroany izany mpanampandriamanitra izany dia natao izany mitsenatsika ny tenin'Andriamanitra zay vakina. Dia tonga eo amin'ny fotoana izay makina soratra masina isika ariavana ka ny tenin'Andriamanitra izay ovakitsika androany dia ny Salamo 70 izay hitantsika amin'ny testamenta taloha. Testamenta taloha Salamo 70 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Testamenta vaovao epistily ho an'ny Titusy toko faharoa andiny faharaiky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary filazantsara araka ny Luka izay vakitsika eo am-pitsanganana toko faharoa ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo. Ny teny rehetra dia vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo fa mialohan'izany dia hiaraka hivavaka isika. Tompo, tonga eo amin'ny fotoana izay enona sy hamakina ny teninao izay fanilo tongotray sy fanazavana lalanay Tompo. Teny fiainanao anay ihany koa misaotra sy makasitraka amin'izao fotoana izao fa mbola no hamarinanao indray izay ary nomenao famindramponao ahafahanay miaino sy makasitraka izany teninao izany. Tovy izany teninao izany izay Tompo mba andehananay araka ny sitraponao ary hijoroanay ihany koa ny vavolombelonao naiza misy anay.
izany mivavaka izany dia ataonay amin'ny anara-tsoanao Jesosy. Amen. Salamo fatelopolo amby zato andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Fitaraina natao amin'izay latsaka amin'ny fahoriana lalina. Tao amin'ny lalina ny antsokanao Jehova, Tompo, enoy ny feoko. Aoka ny sofinao iainy tsara ny feo ny fifonako. Raha mandini-kely ka ianao Jehova, iza no ajanona Tompo, fa eo aminao no misy mifamelan-keloko mba hakaorana anao. Ny andry an'i Jehova aho, ny andry azy ny fanaiko, ary ny teniny nanantenako. Ny fanaiko no miandry ny Tompo, mihoatra no ny fiandry ny mpiambina ny maraina, dia ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Manantany ahy Jehova ry Israely, fa eo amin'ny Jehova no misy famondram-po sy fanavotana be, ary izy no anavitra ny Israely ho afaka amin'ny elony rehetra. Fa efa miseho ny fahasavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika handeha izay toe-panahy sy araka amin'Andriamanitra sy ny filazan'izao tontolo izao, ary velona ny olony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehon'ny voninahitran'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy, izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovan'izay olona ho amin'ny tenany sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Izany no lazao sy ananaro ary andrarao amin'ny fahefana rehetra, aza vera isanao sy mitsinonanao. Iaraka hitsangantsika tokotra. Aoka isikina ny valanareo sy irehetra ny jironareo, ary aoka ianareo tahaka ny olona izay miandry ny tompony raha mody any amin'ny fampakaram-bady izy, ka no tonga sy mandondona izy dia voany miaraka amin'izay. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia apetraka azy ihinana dia ho avy ka hanompo azy. Ary na avy amin'ny fiambenana faharoany ihany izy, na avy amin'ny fiambenana fahatelo, ka mahita toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo. Ary fatary izao, fa raha fantatry ny tompo-trano izay ora iavian'ny mpangalatra dia ho niambina izy, ka tsy namelan'ny tranony ho taminy. Dia mimana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona an'izay ora tsy ampozinareo. Amen. Ray masino, manamasina ny fahamarinana, ny tena ihany fahamarinana. Amen. Ny salamo fatelopolo amby zato rehefa araka ny perikapa no ndeha anakinantsika ny tompoteny ary hibajenantsika ny loha hevitry ny perikapa raha teo hoe miandrandra famonjena isika, miandrandra famonjena ny salamo fatelopolo amby zato rehefa ko malala dia salamo zay famanony fiankonana efatra amin'ny tonjato faefatra rehefa misy manjo. Tsika matetika rehetrindra rehefa misy manjo dia matetika ny salamo fatelo amby fitopolo, salamo fasivifolo, salamo fatelo amby roapolo, izany matetika fampiasan'ny fiangonana. Fa tany amin'ny tonjato fahatelo faefatra tanao any ity salamo fatelopolo amby zato ity no ilay salamo zay salamo mampahely olona ao anatin'ny fahasopana tenana.
salamo mampitraka ny olona ao anatin'ny fahoriana mangidy sy zavatsato isan-karazany. Ny andriny voalohany, tao amin'ny lalina no niantsoko anao Jehova, aoka ny sofinao iaino ny feon'ny fifonako. Ary tsy vitany hoe salamo fitaraina ihany rehefa ity salamo ity, fa manitoetra manokana ihany koa izay mampitraka ny olona hanana atsiaro ny famindram-pon'Andriamanitra ilay salamo. Davida manao ity salamo ity na dia tsy voasolo teo ary anarana, dia Davida no nanao ilay salamo ary fanao izy ity rehefa mandeha miangona, rehefa mandeha mamonjy ny tempolo, zay devina salamo fiakarana. Ohatrany roso rehefa ohatra ka mandeha miangona dia mandefa radio ohatra, mandefa hira ao anaty fiarakodia dia maheno hira mpivavaha, sady mandeha miangona no maheno hira mpivavahana, malina dia malina ny hoe ndeha hiangona dia hira ny tainy sanena ohatra anao, tsy tena mety mahazatra loatra zay, fa mety hira mpivavahana ao anatiny ao mba mahatonga anao iomana amin'ny tanàna ndeha hiangona. Ary dia zay tikany ty hoe hira fiakarana ity, zany hoe rehefa hamonjy tempolo anak'Israely dia mihery izy ity hira satria hiakatra ny Jerosalema izy. Fa ilay hoe hira fiakarana koa dia mitoko hoe fisandratana na fialana ny fotaky ny tebiteby, fahorin-tsaina ary dia sandratra am-panahy. Ohatsika hoe salamo fa 30 dia salamo izay fampahelezana ny olona ao anatin'ny ady sarotra. Satria ohatra ka efa tojo zavatra sarotra ianao na fahadoso fanantenana mangidy teo amin'ny fiainana, na efa natsiaro hoe zavatra mangidy firy mafy nalovora tao amin'ny fiainana. Ilay teny hoe tao amin'ny lalina no nitsoko anao Jehova dia misary anankiroa ilay izy. Sary voalohany dia milaza hoe tao anatin'ny foko lalina no nitsoko anao, zany hoe ilay fomba nitsoko an'Andriamanitra no lalina, zany hoe ny any amin'ny anatiko manontolo any fiainako manontolo, ny tsy ambarateriko manontolo no naborako tamin'Andriamanitra. Fa ny hevitra faharoa izay tena iraisan'ny loatantsika hoe mpandinika salama dia ilay sary faharoa mihitsy hoe tena zany mihitsy no latsaka ao anatin'ny lavaka lalina. Dia raha ohatra ka mijery ianareo dia andeha tao hiasa areo zay efa niady fatsakana na niady lavaka ka na nahita mpiady lavaka. Fa rehefa manomboka any amin'ny 20 metatra na 20 metatra ny alaran'ny lavaka fatsakana na ny lavaka dia zao tsy tazanao intsony le olona eo ambany, le olona eo lay ao ambany eo zany tsy tazanao fa maizina be ny ambany any dia tsy tazanao misy olona eo ambany eo. Raha tsy miteny izy, raha tsy mikapikapoka izy dia tsy tazanao mihitsy, tsy tazanao zany fanambany lay lavaka, tena mangitsokitso. Fa zao ilay olona ao le fanambana lavaka kosa dia rehefa mitraka izy dia tsy mahita afa-tsy ny lanitra, tsy mahita nininy zany izy, afa-tsy ny lanitra. Izay sary zay no anehoan'i Davida nyty hoe tao anatin'ny lavaka lalina ka tsisy olona mihitsy mahita azy mahazo ao ambany ao, tsy taza maso ny hoe inona mahazo ao ambany ao, ary tsy taza maso akory hoe iza ary ao amin'ny fanambany no lavaka, inona ny zavatra mahazo ao, tomany avy ao, mipetraka ao, mitsangana avy ao, inona ny ataoko ao, tsisy mahita. Fa iza kosa nefany dia mahita ary tsy mahita afa-tsy ny lanitra. Zay no dikany titeny hoe tao amin'ny lalina no nitsoko anao. Raha toa ka voasana rehavako malala dia mijerena hoe inona ilay lalina tena nahazo an'i Davida dia saika fatatsika tantaran'i Davida. Fa ndeha tsika hijery lalina anankitelo izay nahatsapan'i Davida ny fahasarotana indrindra tao amin'ny fiainana. Ny boky Samuela faharoa, Samuela voalohany 20 dia mitantara ny amin'ny Davida sy Goliata. Fatatsika tsetiny Davida sy Goliata. Asa moa rehefa mbasedana zany hoe tena eo antsokao samy rehetra sisy zany fahombiazana zavatra anankiray. Zany hoe ataovy hoe mpitondra fanjakana ianao na tena hoe miankina amin'ny fanapahan-kevitra ao na amin'ny fianakavianao tena miankina aminao samy rehetra. Misy fotoana rehefa malala tena atsapanao hoe ianao rehetra sisa ary tena miankina amin'izay safidinao zay, miankina amin'ny fandresenao, miankina amin'ny finiavanao sisa, fa ny olona rehetra dia efa miravoravo tana. Amin'ny tantaran'i Davida sy Goliata dia zay zavatra nitranga. Davida rehetra sisa, Davida tanora kely eo anatrehan'ny Israely, ny Filistina, ny Goliata, ny fahavalo, ary na dia ilay solo mpanjaka asa dia tsy nahita na inana atao fa niravoravo tanana eo anatrehan'ny fahavalo ary
nalay ny fahavalo baraka ny fireneny Israely. Ity kosa Davida mijoro eo atsorony zany responsabilité na zany andraikitra lehibe zany. Dia tsy vitany hoe izay ihany fa miazy daholo ny olona rehetra, miazy ny miaramila Kristy. Inona koa ty tovolahy kely tera be koa ny eny-peran-tanana, tovolahy kely zay tsy mpiady, tsy natao hiady, miazy miaramila ny Filistina ary na dia miaramila ny Israely aza dia gaga hoe aveza koa atonony tony fa iveriny tololo tony inony zany hoe ady noentina no zao nga ny fomba fiady tsy ny sisa rehetra. Arak'izany dia tsapatsika fa ateoriny Davida rehefa manorona tony salamo tony dia mahatsara hoe tena lalina tsisy tahak'izany, lavaka lalina tsisy tahak'izany hoe miankina aminao ary aminao rery no toy ny tantara eo ampelantananao ny fanovizana ny tantara, miankina amin'ny fahombiazanao. Adia zay no nitranga ryavina teo amin'ny fiainan'i Davida fa raha tsika ny toy ny tantara fa nandresy izy. Nandresy izy nasehony soatra masina fa tsy hoe naniady izy tsy zay loatra, tsy hoe nindresy izy satria tsy hoe napiny hafa tsy zay loatra, tsy hoe nindresy izy satria niazona ny fomba inona fa zao nandresy izy satria niantso an'Andriamanitra. Ny boky tantara Samuel tantara boky Samuel azy manao hoe zao ny tenin'ny Davida tamin'ny Goliata manao hoe hitanao fa ilay Andriamanitra izay novaikainao sy nivazivazinao ary tsy norarainao no manolotra eo ampelantananao, nanolotra ny lohanao ny ainao eto ampelantanao. Zany rehefa malala dia io Davida hoe tao amin'ny lalina ny atsopanao dia mety misy antsika rehefa malala tolo zavatra tahak'izany amin'ny fiainana. Misy fotoana mindray eo amin'ny fiainanao dia nainao rehetra sisa, ianao ny ankina ny toe-javatra fanapahakevitra ao, ny ankonanao eo ampelantananao, ny asanao, ny zavatra mahasorafa zay tsy maintsy andraisana fanapahakevitra atana ary ny olona tsy mahita zay sety ny fonao akory satria anatin'ny lavaka mangiditrika tsy fantatry ny olona akory zay vinana, tsy fantatry ny olona akory fa mitazana izy dia tsisy ninao nainao rery, tsy mahita ny ranomasonao, tsy mahita ny tebotebonao, tsy mahita ny zavatra mahazonao dia ho Davida fa zao kosa soa afa mahitanao Andriamanitra, soa afa matazana anao Andriamanitra ary mahita ny lanitra. Afaka malala ho antsika indrindra no antony zao salamo zao hoe mety tahak'izany, mety lalina tahak'izany mihitsy ny mahazo antsika, mety lalina zay tsy ahitanao na iza afa-tsy Andriamanitra Yesus. Dia tsara hoe fa efa nisy mpanompon'Andriamanitra nandalako zany. Fa ny lalina faharoa tantarain'i Davida ry avako anaty soatra masina dia ny tantaran'izy sy Absaloma. Davida dia nitahaka ny tao vanim-potoana ny Edi rehetra. Dia Davida dia nanana vady maro ary tao anatin'izany ny reniny Absaloma. Dia Absaloma dia niodina tamin'i Davida, zanaky Davida zany Absaloma, ary tia handombaka fanjakana i Absaloma, teo mpanjaka zany Absaloma ary narara azy dia zao rehefa malala tao anaty vanim-potoana sarotra tao amin'ny fiainan'i Davida mihitsy no nitrangany olona tamin'ny Absaloma. Davida zany nanosoa anazy mpanjaka dia tany Hebrona, toerana mahafinaritra be ilay toerana tsy hoe Hebrona. Dia rehefa nanjaka tany Hebrona Davida dia nandamina ny fanjakana izy nandritra ny 7 taona, nandamina ny raharaha anatiny rehetra tao amin'ny fanjakana izy nandritra ny 7 taona, nandamina ny administration zany hoe etsy ny mpandao raharaha, etsy ny mpiady varavara, etsy ny archiviste, etsy ny mpandray atsofa, dia nandamina ny raharaha ny aty-tany izy nandritra ny 7 taona. Ary io fotoana io dia nafindra ny tany Jerosalema ny vohitry ny fanjakana. Jerosalema dia tanàna ny Jebosita fa tsy tanàna avy amin'ny foko 12 akory, fa tsy tiany Davida ny hoe ao amin'ny foko anankiray no anaovana an'ireny vohitra, hoe raha ohatra ka ataonao ao amin'ny fokony Efraima an'ireny vohitra dia hialina ny Efraima ny fokony Joda. Raha ohatra ka ataonao any amin'ny faritra misy ny Manase dia ny vohitra dia hialina ny Manase ny fokony Benjamina. Fa izao faritra vaovao mihitsy dia Jerosalema zay tsy aniza na iza no nataon'i Davida reny vohitra ny fanjakana, mba tsy hisy na anankiray araka hiteny manao hoe niangaran'izay, mba tsy hisy ka atao hoe mitaniry zay fa nahoana no ty aminay nataony tempoly na atao ty aminay ny raha-panjakana. Dia tany vaovao mihitsy any Jebosita no nalahy Davida natao hoe vohitra ny fanjakana Jerosalema.
dia nandritra zay fandaminana maro samihafa zay no nitsangan'ny fiodinany Absaloma ary tany Hebrona i Absaloma no niodina tamin'ny Davida. Hebrona zay reny vohitra fanjakana teo aloha zany dia testa ny mponina atao Hebrona. Izay efa barina tena ty aminay ny vohitra, ty aminay natao ny tempoly, ty aminay natao ny lapa-panjakana. Zay reny nentin'ny Davida any amin'ny toerana zay vaovao be ny olona motsy veterifaka azo dia noararaotiny Absaloma zany toejavatra zany ary dia namadika any ray niteraka azy Absaloma. Dia inona no tranga nalahelo mafy dia mafy Davida, nitomany mafy dia mafy Davida. Hoy Samoela faharoa toko fa 10 rehefa nahita ny fiodinany Absaloma zanany izy ka naka ny fanjakana. Ary Davida niakatra teny tendrombohitra Oliva ka nitomany teny am-piakarana ary nisaron-dosa ary nandeha tsy nikiraro ary ny vahoaka rehetra izay nanaraka azy samy nisaron-dosa niakatra ary nitomany teny am-piakarana avokoa. Nitomany mafy Davida satria tena nelanelana nafinjavatra anankiroa izy. Raha lavaka ataontsika hoe lalina nisy azy dia izany driavako. Amin'ilany anankiray no fitiavan-janaka, zanaka anateraka ary menaky ny aina no mifofo ny aina sy mamadika, mampitondra henatra. Alaiso falatsaina zay mety ho feoan'ny olona manodidina amin'ny Davida. Mifangatsy zanaka ao io e, maninona raha tsy taiza, manala barakanao, mampitondra henatra sy ny sisa rehetra. Fantatra Davida tsara nalàna ny didin'Andriamanitra ao amin'ny didy 10 manao hoe raha azo ny ray aman-dreny atao tsara, azo ny ray aman-dreny atao tsara, ataontsika hoe raha misy zanaka maditra dia tsy vitany hoe azo arina fotsiny fa tena azo torahambato mihitsy. Analàna jiso hoe zany zanaka tsy manaja ray aman-dreny, manivaiva ray aman-dreny, manambany manaraka raka ray aman-dreny ny boky Deutéronomie dia rehefa tsy mahita tenenina, rehefa tsy mahita narina hoy ny boky Deutéronomie dia andraivo totovy ivelan'ny tanàna ary torahan'ny olona vato. Zany hoe lalàna tao amin'ny jiso mihitsy zany hoe tsy misy zanaka tao amin'ny testamenta taloha ka nivaiva ray aman-dreny na nalabaraka ray aman-dreny na tsy anora ray aman-dreny ka avela fotsiny any zao tsisy an'izany tao amin'ny testamenta taloha. Ary tony malagasy ary moa dia mbola nanao zavatra tahaka izany any tsy rehefa tsy tokony hanoto ray aman-dreny zany mihitsy ny zanaka. Fantany Davida zany zay fa olitsay zay ady efa nataoko ahoana ty zanako, mampitondra henatra, manala baraka, tsy vitan'izany, mampitonga tondromoritra. Dia iny nataony Davida nandositra izy. Ary ny faharoa zay naniry azy dia ny firene. Zay rehefa ny Absaloma maheritreritra tsy tokony adonitsika fa Absaloma dia nanabavy Tamara nanabavy Absaloma dia nisy rahalahy hafareny tamin'ny Absaloma nanimba ny Tamara dia nataony Absaloma zay afaty azy, novony Absaloma satria nanimba ny anabaviny ary dia nierina i Absaloma dia fataony Absaloma zany na somary maheritreritra mafana fo ary dia fataka Davida tsara zay natonga Davida niataka ary dia jereo ny fahoriany miaraka mitomany mitantantanta amin'ny Davida ny vahoaka rehetra. Io le teneny manao hoe tao amin'ny andro lalina nitsoko anao. Ary dia tsy maintsy na inona nefany dia fataka Davida fa tsy maintsy hiarika ny Absaloma izy, tsy maintsy afara amin'ny adiny mpianaka ity raharaha ity. Dia ny tahotra Davida tsy hoe ny miresy akory, tsy zay mihitsy ny tahotra Davida fa ny hoe faty Absaloma. Zay ny tahotra Davida. Davida tsy natahotra mihitsy hoe ho resy ny Absaloma, zay loatra Davida mpiady mahery tena zatra ady fa ny tahotra Davida dia ny ho faty ny menakiny. Nytoy tantara dia nahita fa maty Absaloma ary midradradrada nitomany tsy nahaiky nampanginina Davida. Afaka malala tao amin'ny lalina nitsoko anao. Ity salamo ity zany dia tsy hoe salamo fihetseham-po fotsiny ihany na nofinofy afaka malala fanateraky ny zavatra ny ainy any mpanompon'Andriamanitra atao miverana mihitsy. Tsy hoe sendra fahavalo mafy tahaka ny Goliata ihany Davida ka zay ny ady lalina fa zao koa tena fiainam-pianakaviana. Tena hoe misy olona tianao, nitokisanao nivady taminao. Misy olona nametrahanao ny zavatra rehetra nivady taminao. Inona ny ataonao? Misy fotoana tena tapidalaka le inona no ataoko le teza mitoerany Davida le inona no ataonao?
ampiasa herintsandry ripaka zanaka nateraka, tsy ampiasa herintsandry manao foana fa manimba zavatra ary mandrava fanjakana izay fanjakana tsy hanao akory fa hananja an'Andriamanitra. Afaka malala tao anatin'ny lalina aloha ny tsoko anao fanjary Davida zany, fa ao anatin'izany lalina zany zay mahatonga azy miteny manao hoe zao efa miandry ny Jehova dia zao miasa izy. Fa ny farazay entina manazava aminao ahatakarana ny lalina ny antsony Davida n'Andriamanitra dia Davida izay ao amin'ny Samoela faharoa toko 7 farany mihitsy amin'ny tantaran'ny Davida farany. Dia Davida moa zany afaka malala satria mpiady mahery izy, tsy vita hoe mpamorona salama fa tena nanorona fanjakana mihitsy. Dia nyamitranga fa misy fotoana tsy tsaron'ny Davida ny fahasoavan'Andriamanitra fa everiny fa niherin'ny tena ny nahatozao azy dia nanisany miaramila. Nanao bilan zany Davida amin'ny fiainany. Dia rehefa manao bilan dia fantatrao hoe mijery zany anao mandinika manao inona moa zany ohatran'ireny olona manao bilan rehetra ireny, inona ny pasifa, inona ny actif, dia ohatrohatry zany koa inona ny hiditra, inona ny voaka. Dia dia mitoko 7 dia nanao bilan Davida. Dia zany mijery zany Davida dia nampanisany miaramila ny rehetra sy ny vahoaka izy, nampanisany lehilahy rehetra. Dia inona dikany hoe manisa, tsy ilay manisa loatra, tsy ilay statistika loatra, fa ilay fanazavana ilay hoe jererehetra vahoakako, jererehetra miaramila mpitambasa, jererehetra tahaka izao. Inona ao ambadik'izay ilay frere inona ao ambadik'izay ilay fizahozaho, inona ao ambadik'izay ilay fanazavana manao hoe izao tonga amin'izao zavatra zao, tonga amin'izao toeram-boninahitra zao no mieritra samby. Ary dia tehiteny manao hoe jere ty fanjakana ny zanak'Israely niainga tamin'ny tsy nisy ange, nefa jere misy tepolo miezilezina, misy lapa-panjakana miezilezina. Mbola tsy vita moa tepolo tamin'ny andron'i Davida fa vao angona fotsiny fitaovana rehetra, fa efa tazana hoe io manangasanga ny toerana sy ny sisa rehetra. Dia izany rehetra zany no tao an-tsain'i Davida. Dia tezitra Andriamanitra miteny manao hoe fangahy eo avy aminao, zangan-tenanao hoe isaony olona mba ireharehanao. Iza milaza aminao fa ianao no nandresan'ny Goliaty, iza milaza aminao fa ianao no nandresan'ireo mpikomy maro isan-karazana, iza niresa taminao fa raha maty Absaloma dia noho ny tananao. Ary dia tezitra tamin'ny Davida Andriamanitra, tezitra izy tsy ny hoe no Davida loatra fa tsy tia ny toetra ny mpanompon'Andriamanitra ry havana ny mireharehan'ny endrika ivelany tahaka izany fotsiny any. Hoy ny filazan'ny soatra masina izy raha misy ireharera tokony Jehova no rehareha, fa tsy tokony isy ireharera amin'ny tafika eny am-pelantanany na amin'ny zavatra zay eny am-pelantanany satria avy amin'Andriamanitra. Dia tombo gada avy amin'andro teny tamin'ny Davida manao hoe dia ny raha n'Andriamanitra hoe taminao dia manazava aminao fa adininao Andriamanitra, heverinao fa tafita sy avitra ianao no be dia olona be dia be manodidina anao reo no zany dia ampatsiaro anao fa tsinitsininy ianao raha tsy eo Andriamanitra. Zay Davida vao nihitrery dia ahoana zany no ataoko? Dia hoy kadanao hoe zay zany ampisafidy aminy ianao, inona ny tianao mosary fitotoana ve? Sa ho resin'ny fahavalonao telo volana sa arety mandrikana 3 andro? Io filazan'i Davida tena poritra mafa, inona ny ataoko? Latsaka atao anaty lavaka lalina, inona ny ataoko Andriamanitra? Raha ohatra ka mosary fitotoana hoe zany tsy nakanina ho faty zany. Raha ho resy ny fahavalo 3 volana tsy zakan'i Davida, ny resy Davida zatra mpandresy. Eny aroso zao aleo aretina fa aleo azo ny tanan'i Jehova izay azo ny tanan'ny fahavalo. Dia aretina pesta hoy filazan'ny soatra masina izay nandikana azy, arety mandrikana no nahazo ny firenena noho ny amin'izay frehariana sy zahozahoana izay avako malala. Tao anatin'ny lalina no ny antsoko anao. Misy fotoana ry avako malala tahaka an'i Davida, tena asarovana hoe mbola voavela eloka be aho satria nanoto Davida miodina tamin'Andriamanitra. Misy fotoana tena mbola asarovana hoe mbola mamela eloka be Andriamanitra amin'izao fahotana ataoko zao. Efa nitenena aza mireharera, efa nanarina eo mandehana ny fanetetena, efa nitenena eo metoerana eo aloha Andriamanitra. Misy fotoana ry avako malala tena adim-pana lalina izay tena andrasantsika
famelan-keloka satria efa tazana ny tanan'andriamanitra hitsapoko efa iny tazana ny tanan'andriamanitra hitsapoko misary fitotoana sary resy afa-baraky eo amin'ny fahavalo sary hita dia zay ny dikanyity teny ity hoe fa eo aminao ihany misy ny famelan-keloka andeny faefatra mba tsy azo any Davida manao hoe tao anatin'ny lalin'andriamanitra nitsokanao fa eo aminao ihany misy ny famelan-keloka rehefa komalala tsy fantatro zay lalina mety efa nylalaovantsika tsy fantatro zay lalina mety efa nisetra itsika mety aky zany ve mety irery ve mety hoe ho akorain'olona na resy ve mety hoe efa tazana eo akaiky hoe tena tsy mety tsony ty to tsy aolo tsony ty efa mety fotoana koa ve hoe navela ny fiarahamonina ho irery mety fotoana koa ve mahatsiary hoe tompo mbola mahatsiary mbola mandray famelan-keloka aminao ihany mety mahatsiary koa hoe tompo be loatra zany fahotanana tompo zany be loatra izy zany mbola velanao eloka ihany ve a mbola tianao ihany ve a mbola ao ihany ve ny famindramponao zay ty lalina ambarany Davida ty riavako malala fa inona ny fitaovana netiny Davida niatrika ny lalina riavako malala roa zavatra roa no netiny Davida niatrika izany lalina izany ny voalohany izao ny fanantenana izy manao hoe manantenana Jehova andiny vafito rehefa ao anatin'ny lalina ianao riavako malala dia izao rehefa anatin'izany lavaka mankitsikitsiko izany dia izao lanitra jerena ny lanitra jerena manantenana Andriamanitra aza ny alaliny lalina ny jerena fa ny lanitra mpanjiny manana fanantenana mandrakariva ary ray avako ny mpanompon'Andriamanitra manana fanantenana na inona na inona lalina misy izao tiany Davida ampatsevina anao fa ny lalina tsisy mangitsikitsoka tsy misy nandalo zany ohatra no Davida ampahandrasantsika teo fa zao riavako malala ny fanantenana mitaonanao hibanjina an'Andriamanitra ary na inona alaliny lavaka mangitsikitsika io dia izao tazana ao anatin'io Andriamanitra ny lanitra tsy miafiny fa tazana na inona laliny lavaka dia izao tazana mandrakariva Andriamanitra tao anatin'izany lalina zany Daniela ohatra betsaka ireo mpanompan'Andriamanitra tao anatin'izany lalina zany fa nahitan'Andriamanitra papahenao riavako malala tsy anao telopolo am'zato ty hoy ny perekefantsika manao hoe miandrandra famonjena aitsika ny miandrandra famonjena ao amin'Andriamanitra dia manana raha fanantenana fa lehibe ny Andriamanitra ao mahita anao ny Andriamanitra ao mamela ny helika ao ny Andriamanitra ao miaino anao ny Andriamanitra ao mahafantatra anao ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra mpanjina riavako fanantenana fa ny faharoa riavako malala zay netiny Davida niatrika izany lalina izany dia ny faharetana hoy izy amin'iny fahino ny fanahiko miandry ny tompo mihoatra no ny fiandry ny mpiambina ny maray dia ny fiandry ny mpiambina ny maray ao anatin'ny lalina izy zany ao anatin'ny lavaka izy mangitrokitro tahaka izany dia inona nyseho izy za dia tahaka ny fiandry ny mpiambina ny maray raha mahita le sentinelle reny nareo a dia miandry izy zany manao tour de garde misy zany miasa lenina ka hatramin'ny sivy ka hatramin'ny roa ambin'ny folo ka hatramin'ny telo sisa rehetra zay ny fadehan'ireo mpiandry tamin'ny andron'ny Davida dia izao tsy misy mpiambina zany mieritreritra na sentinelle miandry eo na atao hoe gardien tsy maniny dia ataovy eo miandry eo izy dia mieritreritra hoe ty alina ty koa dia tsy tsahatra mihitsy fa tsisy maray fa zao mieritreritra mandrakariva izy manao hoe tsy maintsy ho avy maray re teneny miandry ny fiandry ny mpiambina ny maray zany hoe niza zany miandry eo dia zao ny finono manao hoe tsy maintsy tapitry ho alio e narovina tsy mandrakizay zany io fa tsy maintsy tapitry io tsy maintsy araina ny andro zay na io hoe fiandry ny mpiambina ny maray zay finono zay no nentiny Davida niatrika riavako malala hoe tsy maintsy ho avy ny maray misy anankiray mihira lay asa izy ny talata ny fifaniana ngamba dia mihira leo diakona sy dia nanontany ahira anankiray zay inona pastera mihira atao io zany hoe ty atao hira noforon'ny Ramarzaka ny fitiavana ny lohatenina hira
fa izy fa tsy kehitriny tsy mahalala ny tononilay izy fa ndray maka nanao conférence voingamo zay telerinandro dia mpampianatra maromaro zay no famelaberakevitra teo fa mpampianatra malagasy izy fa mampianatra teny frantsay dia izy no tantarany satria to anatin'ny fahenim-potoana ny fahaleovatena lay conférence andihana melaberakevitra natao dia izy ny teo alohako momba littérature zany nazavainy fa anankiray zay teneny tao anatin'ilay tononkira lay hira hoe sangania tsy fantatro mihitsy lay hira hoe sangania izy tsy volavolamitsaina frantsay fa ty ozy izy mba henonareo ty sangania tonga tany an-trano dia nenao le sangania inany le sangania ny teneny professeur nanerina ny heno le hira le sangania dia hira mihitsy ny tena nosoratana tao anatin'ny fahaleovatena le izy hoe tamin'taona enimpolona ny ratanazy momba ny fahaleovatena efa tonga ny an-tranonao dia enoy hira fa sy jerena fotsiny youtube dia hitanao ala izy dia atao anatin'izay ny etape la hira hoe ny fitiavana rehefa naviena ny ainazy ady io zay matetika izy manao hoe reto mitovitovy votoatiny ny fitiavana ny fitiavana dia milavany dekona moa le izy fa rehefa mijeren'la hira ianao ny votoatiny dia zao ny hira matsy natsara ny any ny jerena tsy nifehoany any indrindra koa ny tonony ary ny antony namoronana n'lay hira dia tao anatin'ny fotoana ny ady am-panahy firenena tao anatin'ny ady am-panahy firenena teniny io manao hoe misy ny manao ny oi misy ny manao ny tsy zay le tonon'ilay hira misy ny manao ny oi satria tamin'ny taona valo amby dimampolo sy nynjato-sy-arivo dia misy ny nanao ny oi dia misy ny nanao ny tsy natao teny frantsay mihitsy jereo ny fahaizalay namorona azy misy ny nanao ny oi izy fa za zany misy nanao hoe misy ny nanao ny oi dia misy ny nanao non na misy ny nanao ny e dia misy ny nanao ny tsy fa izy nanao hoe misy ny nanao ny oi dia misy ny nanao ny tsy zany hoe zay nanao ny tsy no morona malagasy zay nanao ny oi morona ny amin'ny fa za dia mahafinaritra be ny ainy ny aino n'iray ny dekona moa izy amin'ny talata afily 1 décembre zany ny dekona lay ampahan'lay hira fa hitanao fa somary matsikaiky le filazany azy ny gastalon mahay somary misy an'le hoe ahaha izy le hira somary manisy kely zay izy fa rehefa tena miheno azy anao tsy le feo fa le tonony manao hoe zava-dehibe le ny fitiavana ny tamaraza tao anatin'ny ady am-panahy ny firenena dia namaly nahazo valibavaka zavaka malala ina ny afataoanao azy manana faharetana manana fanantenana dia manana faharetana miandry an'andriamanitra hitan'andriamanitra io fahorinao io hitan'andriamanitra lavaka lamina mahazo fantatr'andriamanitra fa zao tsy maintsy ho avy ny maraka tsy maintsy tonga ny maray manana zany finono zany mijery ny fireneny tsika riavako malala sahila malezan'ny olona isan'ny firenena mahantra lila fola ty Afrika nefa firenena sady mba ololo zao ihany tsika menakava nahita fianarana mianatra mivavaka mpiavaka fa izao riavako malala lalina tsy misy ohatr'izao fa nandalo ohatr'izao belehibe ny firenena nandalo ohatratsika izao PDP nandalo ohatr'izao Norvège nandalo ohatr'izao Corée du Sud nandalo ohatr'izao BDP Vietnam PDP nandalo riavako malala fa mino fa mbola ho avy ny maraika mety tsy ho amin'ny andronao fotsiny angambo asa izy andriamanitra ny mahalala fa zao riavako malala tsy folo zany ny vavaka na ty andriamanitra ve dia tsy haino zay vavaka akarina amin'ny isanandro dia tsy haino ve izy fa mihaino ny riavana fa manana fotoana ny andriamanitra fa ndia manana fanantenana sy manana fifaliana iaino amin'ny fifaliana sy ampitiavana ny ankehitrinao ny tompony riavako malala anafaka anao izay mety hotebiteby na zavatsarotra fa Jesosy teo amin'ny azo fijaliana tao anatin'ny lalina miantso an'andriamanitra ary mba tsy handalovanao ny lalina mazaka ny olombelona nandalovany tompony lalina mafy indrindra ka mandalo zavatra lalina ianao
dia manana finoana sy fahareta fa zay zakanao ihany navelan'ny tompona lovanao ary anatin'izany lalina izany hitanao Andriamanitra fa tsy mampitondra zavatra lalina tsy zakanao zany izy satria nizahana ny malalany no efa mitondra ny lalina indrindra mba hahatonga anao ahazaka zay lalina verany an-dala ivavaka tsy ariavako malala andeha angataka amin'Andriamanitra amin'izao fotoana antsika hiandrandra famonjena ny krismasy izao le vavaka sika dia mangataka amin'ny tompo hoe tompo azaveranao andalina mihoatra noho zay zakako azaveranao andalina mihoatra noho zay zakako azaveranao andalo fizaham-toetra mihoatra noho zay zakako ary anatin'izany fizaham-toetra lavovako zany aoka ho hitako ny fahazavan'ny davanao aoka ho hitako ny famindramponao mamela eloka miay ivavaka maniny tsy ariavako malala tompo misotranao zahay fa ny lalina mafy indrindra rehefa metinao tanalana Jesosy anakao alina ny nahafatesany alina fangirifiny rehefa nysolonao mazary zany tamin'nitsanganany tany maty ka zay lalina lalovanay lalina zakanay aky zay zavatsarotra sedrainay efa hitanao nitondrananay fantatra izany tompo dia misaotra anao zahay fampatsiavinao anay tompo fa ny fanantenana ny faharitana ny fitaovana metinay miaina zay mety ho zavatsarotra lalovanay vetivety mivavaka zay tompo ampahareto amin'ny fanantenana ampahareto amin'ny finotra zay reo amindra fonao tompo ny tsiraray avy tometatra aminao amin'ity ora sy fotoana ity nisy ambatanana nisy atokantrano trotrona ihany-bavaka raha misy manana ady ampandreseo ahita fahasoavanao raha misy manana olana ataovy mba tsy azy fa fambelan-kelokenao raha misy manana zavatra irina manokana amariny faneny vavaka ianao tahiny tokantrano tsiraray tahiny ray aman-dreny amin'ny fanolokona ny tanàna no endry eo mivavaka raha ko fandrano tompo jereo ny fiangonana amin'izovavolombelona zao vanim-potoana sarotra izao aroviny fiangonana ho masina tsy ho vepetripety n'izao tontolo zao tafiherinao ny fiangonanao andresy ao anatin'izay zava-sarotra lalina lalovana vetivety jereo ny tanindrazanay fanio tompo jereo mitondrisana mbaratonga hoe fanindre jereo ny tanonanay zanaka asoloty ho fifalianay aminao raha izanaka fanamasina misaotra ny tompo tianay mibonany afakarampianarana nemanao hoe liranay zay an-danitra ho amasinga ny mirananao ho tonga ny fanjakanao atao alay sitraponao eto an-tany tahaka ny danitra meonaina mianana sarazaonay ary manamilana lekokay tahaka na milana izay meloka taminay ary asa mitondranay ny fakapana fa manafany aminazy aminao fanjakana siny ary ny voninahitra mandrakizay amen amahana fotoana tsika ariavako malala dia manao ny akitra maraparana tsanambato tsika milalakely ny sisa tsy vita sy ny sisa makany akanto tsy mitsomboariny zirety izy ary mampinjery manamboatra ihany hoe mitsomboariny tsiprianjara vitsivitsy adateny any atsika dia famerenana izy loko famerenana kely nandrepitreritony zay sy ny sisa rehetra dia ndre tika no nrakitra fahatelo riavako sakavato zay niomana fiavana sy niomana tsy maninona mbola misy tianao eky ndray afaka aminao rehefa mody rehefa feo fa ndeatsika vampifariana ny arana fampinantombo dia mampahilatsika riavana isorana ny fiangonana isorana ny fireketana sosialy nanao ny zara kaiteto tamin'ny somaina
fa dia tena zava-dehibe tokoa ny fihetsika mba mpitiavana nasehonareo nahihitra reto anaty Facebook eo moa zany mahita ilay aika ny Facebook nahita fa dia misaotra betsaka anareo nanao zaryzany mampitiavana sam-pifaliana ho amin'ireo izay tsy mahavitika izy fitaovana na zairana amin'izany dia manafitaontsika liavana ny ireo fandarana fitovorapolosy-anjato nataontsika fatazana andrakitra raisina nitsotra fahasoavan'i Jesosy Kristy tompony ho aminao ka ho arovany tompo avokoa ny ainao ny fanahinao ny tenanao tsy anatsiny anenao amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompo mahatoky izy no anefa izany mandeha amin'ny fiatana Andriamanitra ireo voninahitra amin'ny sy ny zanaka ary fananasina